Zao angamba fanomboana mivavaka sy ny fanontaniana. Da hoaritsika hivavaka hametraka ny fotsika ho tarafin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny ary izetaheta trany ao anatintsika hiatrika fotoana toy izao. Izetaheta miavao foana hoe amin'ny fotoana rehetra andrenesantsika fa mampanao fotoana sy manokatra fotoana Andriamanitra dia tokony hoe mangetaheta an'Andriamanitra foantsika mandritra ny fotoana ireny. Raha misy ny tena hoe mora tratra ny fahazarana ho tonga amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia itsika mpitandrina, isika pasteur. Izay no ilana fifampivavahana ary izany no ilana fandiniteny isan'andro ndra ho lasa fahazarana asa ny atongavana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Nefa raha misy ny tokony angetaheta an'Andriamanitra eo amin'ny fiangonana, eo amin'ny mpino fa indrindra isika mpanompon'Andriamanitra. Ao afoara ny tananao dia hivavaka isika eo Tompo. Etiko tanatrehanao ny foko ny mombary amanontolo. Isaorana sy ankasitrahana anao ray amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fotoana toy izao tsy programan'olombelona, tsy nofo amandrà te hivory, fa programa araka ny fanahinao, misy ny fankasitrahanao ary anjakanao, feno ny fanjakanao ary feno ny fanatrehanao. Ndreto izay mpanomponao tonga amina fiavaozana, mba tsy ho amina fahazara-piatrehana no atongavana eto hifankahita sy hiombona amin'ny fanatrehanao, fa etaeta any anaty, etaeta vaovao foana tahaka ny amin'ity takarivo ity. Mitenena aminay ary raha manokatra ny fonay izay dia mangataka ny famanginao mba ho tonga tany tsara sy tany lonaka andaira ny voan'ny teny apetraka ao eny ambava mpanomponao sy omenao amin'ity takarivo ity. Ny fanirinay rehefa tapotra ny seminaire rariva rehefa avy eo dia anapatsapahana izay hoe ny tombo fifandraisana aminao, ny tombo fiombonana aminao, ny ananakaiky anao mihoatrana ny tamin'ny fotoana nanomboanay an'izao fotoam-pitokanana sy fotoam-pianarana izao. Amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Koa satria moa efa volanina ny seza sy ny rano izay etsy ambadika tsy araka ny programa izay efa tao anatin'ny fotsika napetrak'Andriamanitra dia momba ny fanasan-tongotra no ataoko hoe fanontaniana voalohany ho apetraka sy horesahana hoe fananinana tokoa moa Jesosy no nanome an'izay fanoharana ao amin'ny Jaona 3:10 izay eny tokoa efa nilaza izy hoe ny zanak'olona izy tsy tonga mba ho tompoina fa tonga mba hanompo, ary nidina izy nanao an'izay seho-mpanompoana ho amin'ny mpianana izay, nanambarany avy eo hoe raha izaho tompo sy mpampianatra aza izy manao an'izao aminareo dia ianareo koa izy tokony hifanao izany fiombonana fanahafana. Izany ao anatin'ny fiombonantsika amin'i Jesosy isika no mianatra manahaka an'izay efa nataony sy izay efa nasehony. Eny pasteur. Eny tompoko. Ny fanasan-tongotra tsy hoe fombafomba-piangonana fa anisan'ny teny lazain'i Jesosy tamin'ny mpianany hoe raha zaho izay tompo midina manasa ny tongotra ireo dia nareo koa mifanasa tongotra. Ny endriky ny fanasa tongotra dia fanehoana teo amin'ny fomban'i Jiosy, fifandraisam-po sy fanajana ny vahiny izay tonga ho tokantranonao amin'ny fametrahana azy ho manan-kaja. Midina ianao manasa ny tongony satria io tongotra io no mitondra ny olona any amin'ny lalina izay tokony andehanany sy toerana izay tiany hatongavana. Noho izany rehefa mandeha ny olona anankiray ho entin'ny tongony dia azony devoly ampiasaina io tongotra io. Hitondra ny olona anankiray andeha hangalatra, andeha hanao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra na any amin'izay programa tsy voatery hoe ao amin'ny planin'Andriamanitra. Ny olona anankiray dia ho tonga any amin'izay toerana tiany hatongavana amin'ny alalan'ny fampiasan'ny tongony andeha ho any amin'izay tanjony izay, na izy io na izy io. Ny tongotra no anisany hoe faritra mora maloto indrindra satria ny contact amin'ny vovoka raha ho an'ny olona tsy manana, tsy hoe tsy manao kiraro na ataontsika azy hoe mandeha kapakapa koa dia maloto ihany ny tongotra, na tsy mandalo vovoka aza ny tongotra dia mamofona rehefa ela loatra ao anaty kiraro.
Dika zany fa reo endriky ny falitona ho sasana faran'izay ratsy indrindra eo amin'ny fiainan'ny olona dia ny sasany Jesosy teo amin'ny fiainan'ny Petera. Petera no niteny taminy hoe ozy izy raha ohatra nasa ihany ianao dia sasaoko ny lohako ny lamosiko ampandroy mihitsy ahy zany ohatra izay izy. Fa izy Jesosy ny madio izy tsy mila fanadiovana fa any amin'izay maloto any mila fanadiovana. Marika ihany koa ny onany eo am-pony Jesosy hoe militsika mahalala reo zavatra tokony hitsorantsika eo anatrin'Andriamanitra, maneho ny endriky ny fibebahana mba hahafahan'Andriamanitra manadio antsika ho afaka amin'izany. Endrika anehoana tsy fiatsaram-belantsika koa fa fitsorana sy fahitsiana eo anatrin'Andriamanitra mba hahafahantsika mifandray amin'ny fiadanany. Fa maninona moa tsika no milaza hoe mifandray amin'ny fiadanan'i Jesosy? Jesosy le ndriny fiadanana nolazainy Isaia aminaany. Jesosy Kristy koa ilay fiadanana avy amin'ny ray ho an'ny olona izay manaiky handray azy sy no azy. Vakio kely ny pasteur nitsodran'ny arony, nitsodran'ny arona manondro an'i Kristy. Sokafantsika ny nomery toko fahenina. Raisitsika eo amin'ny andininy fa 4 ka hatramin'ny 5 vakiko aminaran'i Jesosy. Numéri 6, 24-26. Hitanao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka mindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka nome anao fiadanana. Amen. Hitanareo ohatra ny hoe misy position an'Andriamanitra anankitelo ao anatin'io teny io. Voalohany Andriamanitra mitaha. Rehefa mitaha Andriamanitra dia maneho ny fiarovany. Hitanao anie Jehova ka hiaro anao. Ny fitahian'Andriamanitra zany miaro ny olona. Ny anankiray faharoa, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka mindra fo aminao. Zany hoe rehefa mamiratra ny tavan'Andriamanitra dia miseho ny famindrapon'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olona. Dia anankiray fahatelo, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka menao fiadanana. Ny hoe anandratra ny tavany aminao Jehova, tsy any ambony mitaratra anao izy, fa avy eo ambany miandrandra, mametraka anao eo amin'ny toerana ambony izy. Zay ny hoe anandratra ny tavany, ohatry ny hoe avy eny ambany izy miandrandra ohatr'izao. Dia za mahita fa le anjara tiany Jesosy olazainy no mijona 7:20 ho ampitainy eo amin'ny fiainan'ny mpianany, dia tsy tahaka ny olona anankiray mametra tanana, tahaka ny tamin'ny andron'ny apôstôly sy ny fanambaran'i Jesosy hoe ny amin'ny fanomezam-pahasoavana efa ao anatinao dia tokony ho velominao tamin'ny fametrahako ny tanako. Zay ny lazainy tamin'ny Timoty. Ny fametraha-tanana zany dia mampahery ianao ny alalan'ny fametraha-tanana, mampahery ny hafa amin'ny alalan'ny fiasan'Andriamanitra sy fampatsahivana azy. Ny fisiany izay zavatra sarobidy efa nataon'Andriamanitra tao aminy amin'ny alalan'ny fametraha-tanana. Dia ny fametraha-tanana koa ampiasan'Andriamanitra ho amin'ny fanasitranana. Ohatrany hoe ny famantarana manaraka an'izay mino dia amoaka dia amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, handray mena rana izy, na dia sotra ava-mahafaty izy dia tsy hampaninina azy zany, ametra-tanana amin'ny marary izy dia ho sitrany ireny. Fa ny fiadanana kosa tsy avy amin'ny fametraha-tanana fa inoko fa avy amin'ny fanasa-tongotra. Satria Kristy nidina anasa ny tongony mpianany dia miandrandro ohatr'izao ny tavany mijery anao eo ambonin'ilay toerana ametrahany ianao, ampidirany le anjara atao hoe fiadanany ho ao anatinao. Ny fiadanana dia vokatry ny fanahy. Ary rehefa vokatry ny fanahy ny fiadanana dia miara-miasa ireo vokatry ny fanahy ireo, na ny fitiavana na fanetretena na reo voasoratra ao amin'ny Galatiana 5:20 sy 7:20, miara-miasa ireo vokatry ny fanahy ireo avy amin'ny fanara ihany. Dia ny alalana fa manomboka maneho fankasitrahan'Andriamanitra dia midina izy mampiampita ao anaty fampianarana manetretena, ny fanetretenany ananany mpianany antoka ny alehibe ny fitiavany azy. Andao ny jerentsika ny Galatiana 5:20 hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famorapanahy, fanaovan-tsoa,
fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po, tsy misy lalàna manohitra izany. Le endriky ny fanetretena tao amin'i Jesosy, ny dina ny anasany tongony mpiainany. Dia niteny Petera hoe aloha tsy raha tsy manaiky ho sasako ianao zay mijaona tokatelo 12 dia tsy anana anjara amiko. Zany hoe misy anjara raisina avy amin'Andriamanitra anatin'ny fametra-tongotra, fanasa-tongotra zay naseho-ny tenin'Andriamanitra teo amin'ny bokyny Tsodrano Arona manondro an'i Kristy tamin'izy nidina nasa tongotra ny mpianany, anandratra nitavany aminao any Jehova ka anomeanao fiadanana. Jesosy le fiadanana ho antsika, Jesosy le fitsarana ho antsika. Dia itsika koa tokony hifanasa tongotra, satria zay le endrika anehoana ny fidinantsika eo amin'ny toerana tahak'izay nidinan'i Jesosy, anompo ny rahalahintsika zay mari-panehoana ny fitiavana, ampitoerany ny fiadanany ao anatsika. Ary za zao mino fa raha hifanasa tongotra tsika androany dia amina fahatsapanareo anatin'ny fonareo ny alehiben'izany atao hoe fitiavan'Andriamanitra miasa sy mampiasa antsika izany eo ampanompoana azy. Andeha lavitra nareo satria ho tongotra hitondra anareo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tongotra tsy hitondra anareo any amin'izay lalana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra intsony, fa tongotra ampijoro anareo amin'ilay toerana tian'Andriamanitra ahitana anareo mandrakizay. Zay no mahatonga ny boky ny tenin'Andriamanitra hoe ny dianao izy hitete menaka. Zany anaiza aleanao dia atsiaro ianao fa any Jesosy ianao. Ary iny no fafana ngeza be indrindra ahafahany mitaridalana anao any amin'izay lalana tokony ho aleanao, satria izy lay ohatra tsara indrindra ho tafitsika amin'ny fanompoana. Raha ianao raha mavita manasa ny tongotra izay olona ho sasanao tongotra, amin'ny fomba ahoana moa ny tsy ahafahanao mity azy sy mitondra mibavaka azy, satria nietra ianao mba ahafahan'ny olona manana fahatsapana ny fiadanan'i Kristy, miasa eo amin'ny fiainany amin'ny fanekenao ho fantsonao am-pelantanany, ho hita maso ampiampita ny fiadanany eo amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra manodidina anao. Tena tsy hoe fombafomba mpivavahana akory ny fanasa-tongotra, fa misy heviny lehibe ara-panahy ny fanatanterana an'izany, ara-pifandraisana amin'Andriamanitra sy eo amin'ny samy mpanompon'Andriamanitra. Mpiara-miazakazaka mandra-piveriny Jesosy apakatra antsika ao aminy. Eny pastor. Misy endrika anankiray ny sehon'ny fanasa-tongotra voalohany i Abrahama rehefa napetrano an'izy 3 mirahalahy izay voalaza moa hoe ao amin'ny Genesis 17 hoe Andriamanitra mihitsy namangy azy tamin'ny endrika olombelona. Dia ny zavatra nataony Abrahama voalohany moa dia nakarano izy dia nanasa ny tongotra ireo vahiny ireo. Nisy zavatra nitenen'ny tompo zay tamin'izay mahakasika an'ilay momba fanasa-tongotra, raha afaka confirmen'ny pasteur moa eto hoe ny dikan'ny fanasa-tongotra inko zany hoe vahiny ireo olona ireo tonga tao amin'ny Abrahama dia niraisiny tao an-tokantranony dia ny sasany ny tongotra izy ireo ho endrika anehoana hoe zay sasa-tongotra dia lasa ankohona n'ilay mpanasa tongotra. Dia vokatra izay tonga indray Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy nanasa ny tongotra ny mpianatra indray izay misolo tena ny zanak'olombelona anam-porofona, fa ny olona izay nosasan'Andriamanitra tongotra dia lasa ankohona n'Andriamanitra izay nanasa ny tongotra izy ireo. Zany hoe lasa misy zay moa le hoe sady mari-panajana le izy no fanehoana fitsorana sy tsy fisiana fiatsaram-belatsia, fa le endrika anankiray ihany koa endrika anehoana amin'ilay olona zany hoe tsy olona lavitra izy na olon-kafa, fa lasa tafiditra ho isan'ny ankohonana ao amin'ilay toerana avy amin'ilay mpanasana neritena nanasa ny tongony. Dia ahoana ny endrika isehoana satria Jesosy mihitsy moa zany naneho an'ilay sy ny confirmer an'ilay izy taty aoriana mba ahafahantsika rehetra ihany koa manao an'izay ao anatina fahatakarana. Ao amin'ny bokin'ny Genesis 20 misy an'izay tantaran'i Abrahama nanasa ny tongotry ny vahiny anankitelo teo ambanin'ny hazo terabintsy izay maneho an'Andriamanitra. Anjely ny voasoratra ao anatin'ny bokin'ny Genesis fa azo lazaina ihany koa hitarafana ny fisehon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny Abrahama, ny fampetranoan'i Abrahama anjely.
Dia rehefa ny zavatra mahavariana dia izao hoe Andriamanitra dia mandefa karazana fahendrena nisy fandraisany eo amin'ilay fahatsapana nanan'ny olona ara-pahalalam-pomba misy eo amin'ny olombelona sy ny fomban'ny olombelona mihitsiny. Ohatra, ameko ohatra nareo ny jiosy rehefa miditra amina tokantrano anankiray dia ray latabatra eo nareo amin'izay manasa azy dia misy ireny mosoara, hitanao ohatra ny mosoara taratasitsika ireny. Ny kodiny zareo ohatra tena zay mihitsy ny fiainan'ny jiosy. Rehefa izy ny ampetranonao dia akorokorotrany ohatr'izao ilay izy ohatra akorokorotrany ohatr'izao iny servieta famafana ny vava na tanana iny dia atsipony kely ohatr'izao eo ambony latabatra dia iny mipirofo hoe mbola hiverina ao an-tranonao izy rehefa sainao. Tamana izy zany kodiny jiosy zay. Fa rehefa iny no avaliny tsara tarehy be, valorany e pasteur, rehefa avaliny tsara tarehy ohatr'izao iny dia apetrany eo ambony latabatra dia iny no mipirofo tonga dia alalan'ilay manodidina eo hoe tsy hiverinao aminao intsony izy. Ohatr'izay ilay izy. Dia jenareo rehefa maty Jesosy dia ho ao amin'ny fasany Petera dia navaliny Jesosy ery amoron-tongotra ery ilay lamba izay namonosana anazy. Pirofom-panehoana fa tsy hiverinao ampasana intsony izy rehefa tonga ao Petera. Dia izay no nampitsiky ny mpianany rehefa tonga tao satria mipasy le kody ny fiainan'ny jiosy nentin' Jesosy naneho teo amin'ny fiainam-pianany ny fisizay fahamarinan'izay hoe tsy hiverinao intsony Jesosy fa toerana ny lalovany indray mandeha ny fahafatesana ary tsy hiverenany intsony mandrakizay efa nandresy an'izany izy. Dia ohatr'izay mihitsy ny fanasa-tongotra ihany koa. Rehefa ndraisiny Abrahama reo olon'ireo tamin'ny fanasa-tongony dia midika fa ny raisy no isan'ny ankonany. Zay no natonga n'Andriamanitra nanokatra ny fony tao atokantranon'ny Abrahama hoe ay Sara, ho avy ny fotoana ohatr'izao. Sokatra zany ny fon'Andriamanitra satria en contact ao anatina fisokafany fo i Abrahama napetrano azy. Zay no maha-Andriamanitra ianao ny fantohany fa zaezahany izy anokatrany masony hifantoka amin'ny problemanao na zay zavatra ilana ho azy. Ny asarbidiny communion dia mahatonga an'Andriamanitra hiasa saina sy ho tafiditra ny antsiprim-piainanao rehefa mety sy mifanaraka amin'ny sitrapony ny fomba fiainanareo menakavy eo amin'ny tokantrano. Dia ndao ny antsika hijery hoe fa maninona Andriamanitra manao zavatra exceptionnel manokana tamin'ny taranaka Abrahama. Satria i Abrahama rehefa naniraka ny mpianany, naniraka ny mpanompony izy hitondra rano sy ny fa izy mihitsy i Abrahama tena mihitsy naka ny sakafo ho an'izy telo mirahalahy dia nanome azy an'ilay vahiny telo teo ambanin'ny azy. Izy mihitsy naka dia nanome. Dia mba fantatrareo arak'izay nataony Abrahama namalian'Andriamanitra ny taranany. Rehefa tany anefitra ny zanak'Israely livren'Andriamanitra avy any an-danitra koa no mana tonga dia nilatsaka teo amin'ny taranany. Zany hoe ny réaction antsika par rapport ny fomba fanaontsika avy amin'ny faneketsika an'Andriamanitra sy ny fiombronantsika aminy, reo endriky ny fanompona mandresy lahatra ao am-pontsika dia tsy ho adinon'Andriamanitra fa amin'ny fotoana na ny taranaka fara-mandimbonao azy rehefa mety ny fijinoa sy ny fiombonanao dia aorin'Andriamanitra amin'ny fanekeny sy ny valim-potihany satria tsy metsara velatsia aminy ianao. Zay no natonga any izy fotoana ny teny rehefa mizara ten'Andriamanitra dia miteny hoe zaho ary mpanompon'Andriamanitra isany tena leo an'ity fanompona modimody ity, mody tsara eo mason'ny olona, maintoro teny be, mody tena hoe rehefa misy olona dia tena hanao Andriamanitra. Fa rehefa rery any amin'ny kolisy tsisy mahita ohatry ny tsy an'Andriamanitra zany tampoka indraindray mahazo misaina zay tiako hisainana, mandeha amin'izay tiako andehanana, mijoro amin'izay tiako hijoroana. Fa rehefa misy olona fotsiny dia any Kristy ahako, leo an'ity fanompona modimody ity ahako. Eo ihany ny fanomponan'Andriamanitra fa mivoninahitra, ny ady sy ny fitiavatena kely mbola sakambininy eny ihany. Fa zao rehefa mahitsy sy tsara ohatra ny fony Abrahama ny ao anatinao, tena manompo an'Andriamanitra ny fony, mandrosoare miantra nore ao an-trano mpanomponao e. Raha mba mety ianao, Andriamanitra tsy nandondonaka ny teny sy ny se présenté hoe zany e ka Andriamanitra tonga hamangy ny tokantranonao e.
Fa i Abrahama mihitsy ny manana fo tsara tia mampietran'olona satria fantany ny problema any amin'ny dezera. Rehefa any amin'ny dezera sy any amin'ny tany ay zany ianao mandeha mangetaheta rivotra no namanao any, sakafo ny ilainao, dia ozy izy Abrahama efa imbetsaka no vezivezy anday ny findramonina, fantatro ny fahorian'ny olona rehefa mandeha any amin'ny dezera. Reto olona telo reto zao mba nandalo dia tsisy olona afa-tsy reto satria lavitra ny toerana misy azy, fa andeha hanompo azy. Fo misokatra tia mampiatrany vahiny. Hitanareo, rehefa ao anatin'ny fotsika ny toetra n'Andriamanitra, avereny hoe toetra n'Andriamanitra. Ny manka eo amin'ny fiainan'ny olona, tsy hoe ny olona tsy mahay manao na mangala tahaka ny fanaon'Andriamanitra. Zany hoe navony zanak'Iskeva, nahitany nataon'ny Paoly dia mba nianatra. Fa tsy nataon'ny Paoly ny tsy ambaratelo, na tonga ny fanahy maloto nanaiky an'ny Paoly, fa ny communion amin'ny Paoly amin'i Jesosy. Dia eo ny olana amintsika, asehon'Andriamanitra mihitsy, nidina mihitsy Jesosy, nanasa ny tongon'ny mpianany, satria nisy nanasa ny tongotra Jesosy. Tamin'ny fotoana tonga folombola tsy ary Abrahama, dia fa izy ravoravo Abrahama rainareo mahita ny androko, very hevitra ny jiosy, nefa Jesosy mijoro amin'ny mahalifa azy. Dia ao anatin'izay le setra sy dingana aneon'Andriamanitra ny asarobidy ny fitiavana. Rehefa mifanasa tongotra tsika dia tsarovy misy fitiavan'Andriamanitra mikoriana ao anatintsika. Mahatonga antsika hanana ny toetrany hiaina ao anaty fietrena ametraka ny asarobidiny rahalahintsika ho ambony kokoa noho isika. Dia eritrereto anie, raha mifanasa tongotra tsika tsy tokony hita tsony amin'ny fiangonana eto Antsirabe ny fizarazarana. Tokony tena ampitiavana ny fandraisan'ny corps du Christ eto Antsirabe, tena mifampizara na mamy. Alleluia. Raha misy zavatra tokony hoe atao sy ifandraisana dia hitan'ny olona hoe ay ve raha lahy ihany no aniny, raha tsika menakavy reto no tena hoe miray fo tokoa, tsy misy voninahitra ho atsika azoazonina, tsy misy fitiavatava tena kely ho atsika mba hisehoana hoe zany ampiasain'Andriamanitra kokoa no ihany. Tsisy tso zany le tena hoe fifampielona, iza mahavory olona be dehibe kokoa, dia iza ny tena mibosta kokoa, iza mahay orateur tena faran'izay enjana kokoa. Zany rehetrarehetra zany taim-boraka, tsy zany ny tadiavin'Andriamanitra. Mitady Abrahama mihevitra ny fanjakany sy izay mahafaly azy Andriamanitra. Andriamanitra miseho tamin'ny endriky ny olona toy ny vizaka teny an-dalana nanantona azy teo ambany azo terabinta, niasany saina tsy nila ny antso azy, fa nieritreretiny hoe inona no ataoko an'Andriamanitra. Zany no mahatonga an'ireny olona atao hoe araka ny fon'Andriamanitra ireny, mahita zavatra mihoatra, ampahitan'Andriamanitra zavatra mihoatra noho ny olona tsotra miezaka ny ho tian'Andriamanitra. Tsika ne tsy miezaka ny ho tian'Andriamanitra, fa tsika tian'Andriamanitra avy ao am-potsika satria fantatsika efa tiantsika talohany tiavantsika azy izy, ary izy no nampianatra antsika ity azy. Ao anatin'izany ny fifanasa tongotra, ary zay mahatonga azy miteny nareo koa tokony hifanasa tongotra, satria hitan'Andriamanitra fa mari-panehoany hitamaso ny fanasa tongotra, reo endrika mampiombona sy mampiray ny tenan'i Jesosy amin'ny endriky ny fitiavana faratapiny. I Abrahama nanomboka an'le izy, dia jereo tany anefitra ny famatsian'Andriamanitra ny taranak'i Abrahama. Zany hoe tsy mampaninona na misy dezera aza any aoriana any, fa zavatra azo antoka tsy Jehovah Jireh intsony ny fiantsoana azy amin'izay fotoana izay, fa eo Jesosy Kristy amatsy ianao amin'ny fomba mahagaga. Atovy amen moe. Tena tsaroan'Andriamanitra. Iny Abrahama tonga dia netiny Abrahama le rano ny mpanompo ny mitondra, ny anina ny mpanompo ny daholo ny rano, fa le sakafo izy tena mihitsy ny namboatra azy, dia izy tena nanome an'le sakafo, noentiny izy tena n'le sakafo ny livreny eo amin'Andriamanitra, voakasika ny fon'Andriamanitra. Fa ninona reto pasteur malala isany zavatra taonao amin'ny fo sy amin'ny fahamarinana, dia marina ny ten'Andriamanitra hoe tsy ho adonoin'Andriamanitra mandrakizay. Mba hitreretony boky ny Hebreo naneo hoe rehefa nandeha ny Abrahama tany anefitra, maina be tany anefitra, dia izy niala tao an-trano ny ray sy ny reny, kay nandeha tany anefitra ozy izy ny boky ny Hebreo, anatena hita toerana tsara lavitra izy ozy izy sy trano.
zay tsy natao tany na fandriamanitra ny tompo marika amin'ny fanamboarana azy. Tonga tany izy sisy nininona, ny eo tsy mbola nitranga, dia niteny tamin'indray Andriamanitra ny fanometaranaka azy, dia mbola faly indray izy rehefa avy eo hoe anometaranaka antsika kirsara Andriamanitra. Antitra ihany mbola tsy tonga le ankonana, fa mbola tsy mety maty ihany ny finoany Abrahama. Tonga indray fotoana natongavany Isaka, dia niteny indray Andriamanitra hoe atoloha atao fanatitra, dia iny dia nentiny tany ambony tendrombohitra teny Isaka. Dia ozy izy ny bokin'ny Romanina indray nanateny izy fa nalasa lavenina azy Isaka, dia vitan'Andriamanitra mamelona sy manangana azy, satria Andriamanitra efa miteny eo amin'ny alalan'ny taranaka sy omena anaovan'Andriamanitra fanekena amin'ny taranak'olombelona ary ny firenena maro azy. Mba fantatrareo hoe ny fianterany sy ny fiankirany ary ny fatokiny zay zavatra nylazay n'Andriamanitra taminy. Fa zao miakohatra nareo, Jerosalema vaovao efa ny andalam-pamoronana azy Andriamanitra, tsy tahaka ny famoronana voalohany. Ny famoronana voalohany Andriamanitra niatrikaizana nampisy mazava sy namorona ny tany sy nanatsara zay teo aminy. Fa ny famoronana faharoa Jesosy Kristy ao an-danitra mamboatra fitoerana ho antsika. Dia aseho ny bokin'ny Apokalipsy fa ampidinina tahaka ny ampiangiona tahaka ny vady ampakarina, ampidinina avy any an-danitra Jerosalema, fa tsy eto tany izy ny amorona azy, any an-danitra izy ny mamorona azy, dia ampidinina. Dia mba fantatrao, Jerosalema vaovao vision any Abrahama tsy tanteraka tamin'izy teny anefitra, satria ny fony nino an'Andriamanitra tamin'izay nantenainy tsy hitany masony. Toy izy Andriamanitra hoe ataoko ahoana ny hamitaka ny Abrahama sy ny taranany, fa ho avy ny andro tsy maintsy hoe faiko izay tao am-pony Abrahama, satria ny saina ho fahamarinana ny finoany na tsy hitany masony azy. Toy izy Andriamanitra amin'ny alalany no nanganako firenena maro, dia tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanaky Abrahama amin'ny finoany ianao. Dia mba fantatrao ve Jesosy Kristy rehefa hiala amin'izay dia niteny izy, aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa akoho. Ao an-trano raiky misy fitoerana maro, raha tsy zany dia nilaza taminareo fa andeha amboatra fitoerana ho anareo, dia any ka iverina indray aka anareo ho any amiko, dia any amin'izay hitoerako ny hitoeranareo koa. Aleloia! Misy trano zany dia iny le niteneny le finoany Abrahama nambarany Hebreo hoe tonga teny an-tany ay Abrahama, dia zao ny tao am-pony hoe izy fanorenana sy vilona tsara tarebe zay Andriamanitra ny tompo marika manao azy. Ny tanterahan'Andriamanitra le izy, fa tsy tamin'ny fahavelomany Abrahama, fa ho an'ny taranaka Abrahama amin'ny finoana. Zany mahatonga antsika tsy mety kiviny ny zavatra hita maso, mety mifanohitra amin'ny zavatra nantenaitsika, fa mitahiry ny fotsika ho marina ao amin'izay nilazain'Andriamanitra, satria tsisy faniriany marina ka tsy hain'Andriamanitra tanterahany zany mandrakizay. Zay no antony anairan'ny tompo antsika ny fiangonana mamantatra tsara ny tena fahatsarana sy fahamarinana arak'izay nilazainy, mba tsy hadiso ny fiankofantsika, tsy handiso ny fiankofantsika, fa ho marina ny fiantsoantsika an'Andriamanitra. Tsy ezakitsika ny joro hiantso ny anaran'Andriamanitra amin'izay titrany sehony tamin'ny ampahantsony, fa vonontsika ny joro amin'le tena fahafenony ny anaran'Andriamanitra izay nisehony tamintsika, atao hoe Jesosy Kristy. Tsy midika akory zany hoe tsy afaka mamaky baiboly ny testamenta taloha tsy no hiantso hoe Jehovah. Non, tsy asuprimena ny testamenta taloha, satria rehefa hitanao ny tanteraka dia tokony hazava aminao amin'izay ao amin'le aloka zay zavatra tiany mpaminany taloha no lazaina, satria efa nomena mivalona, ohatrany hoe nivoaka ny sujet mibaka, dia efa nomenomelohanao amin'izay zao, dia fantatrao hoe avy amin'ity fahamarinany ity nitarafako ny fahasoavana amin'ny testamenta taloha. Fa ry zareo tao amin'ny testamenta taloha tsy niaina ny andronao, naniry izy ny hita izay hitanao, fa ny fanahin'i Kristy kosa nanondro tao aminy ny zavatra ho avy zay tsy natao azy fa ho anao izy ny boky Petera voalohany. No zany tsika zany niaina amin'izao andro faran'izao manaraka tsara ny planin'Andriamanitra, ny programan'Andriamanitra. Iny raha ohatra ka hoe ataoko briefy kely fotsiny, i Abrahama iny adivaritra ho an'ny Sodoma, fa ringa ny Sodoma satria nampitodika ny mason'Andriamanitra, hijery maso ny fahamarinan'ny olona. Raha misy 50 marina hatramin'ny 10, nefa Paoly ny teny tsisy marina na ray ary. Ka raha mpitodianao mason'Andriamanitra hijery ny fahamarinan'ny olona, rava ihany Sodoma sy Gomora. Normal fa io le révélation nisehon'Andriamanitra taminy ara-piankonana, dia arak'izay révélation voarainy ihany no ahitany an'Andriamanitra.
tavely Abrahama, tsy avotry Sodoma sy Gomora rava. Fa Moïse, ozy izy ao bokin'ny Exode 3 izy zay, Exode 6, Exodus toko fahenina ny andininy fahatelo, ozy izy hoe ny anarana hoe Jehova izy mbola tsy nahalalany ahy, fa zany Jehova Andriamanitra Abrahama, Saka ary Jakoba rainao. Fa ny anarana hoe Jehova mbola tsy nahalalany ahy. Misy anarana zany nisehoana tamin'ny Mosesy fa tsy nisehoana tamin'ny Abrahama. Satria ny fanekempiankonana natao tamin'ny Abrahama fa fanekempanafana firenena ho an'ny Moïse. Dia ny formen'Andriamanitra amin'izay Moïse nifanaraka tamin'ny anarana zay nisehony taminy. Zay le ampahana sy titra nanan'ny Moïse, titra nanan'ny Abrahama. Ao a? Dia ozy izy amin'izay Andriamanitra. Ianao ry Moïse anao antsoko. Anafaka ny olona zay niketsaina tany Egypte ho afaka amin'ny fanandevozana. Nivoaka namangeny Moïse amin'izay Andriamanitra. Zao ny zavatra nitrangana anao erreur zanak'Israely tany anefitra. Dia ozy Andriamanitra, même refrain, tezitra Andriamanitra, ho arika koa fa firenena-piodina ozy izy. Dia ozy amin'izay Moïse, manenena ianao amin'izany. Fianao no namoaka an'ireo tonga ty dia ahoana no lazain'ny Farao. Dia ozy izy, fantatro, zao dia fantatro ianao dia Andriamanitra mpamindra fo. Vitan'ny Mosesy ny nampitodika ny mason'Andriamanitra, tsy hijery ny fahamarinan'ny olona, fa hijery ny fahamarinan'ny tenany amin'ny famondram-po. Dia tsy ringana ny zanak'Israely nefa erreur mitovy. Rehefa Andriamanitra manapa-kevitra eo, potehiko dia potehiko. Izy ny Jehova Andriamanitra ny nofo rehetra, ozy izy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny testamenta taloha. Moa misy zava-magaga zay tsy hainy va, ary tsy maintsy ho tony sitrapona ro tanterahany zay nilazainy. Fa rehefa tanteraka ny fisehoany tao amin'i Jesosy Kristy amin'ny fahafenoana, endrika hafa indray no sehoan'Andriamanitra. Zay nahararaka ny Abrahama, tsy nahararaka ny Moïse, tsy marety eka ao n'Andriamanitra. Tsy nahararaka ny Moïse. Intervention anankiroa mitovy ny erreur. I Abrahama tsy nenon'Andriamanitra, Moïse ny nenon'Andriamanitra. Ozy izy Mosesy, raha tena tsy maintsy andringana ianao, za atao fa vitsoro zareo. Wow! Ozy izy Jesosy, misy olona ve manana an'izany fo zany? Ny olona tena tian'Andriamanitra ary tia ny erahana miaina. Tsy olona makatahaka be fatany fotsiny zay hita teo amin'ny fiainan'ny hafa atao kopia, fa raha ny kopia d'Abrahama no nataon'i Moïse, échec koa ny intervention-ny. Raraka ny intervention-ny. Fa izy nahalala n'Andriamanitra, nijoro tamin'izay nisehoan'Andriamanitra taminy. Ary tamin'ny alalan'ilay fisehoan'Andriamanitra taminy nandraisany révélation zay tsy nananany Abrahama, na fa anjoro teo anatrehan'Andriamanitra hoe zao no nalalako anao satria zao no nampahafantaranao ahy. Tonga dia niseho Andriamanitra. Afaka examen Moïse raha tsy afaka Abrahama. Ary raha toe Abrahama, Moïse ny teny hoe tamin'ny Abrahama razanay moa dia zao no nisehonao ka dia mba jereo raha mba misy folo marina moa amin'ireo dia mitovy amin'ny résultat ny Abrahama ihany ny résultat tamin'ny Moïse. Satria maso nampitodia ny hijery fahamarinan'ny olona. Rehefa nampitodia ny hijery ny tenany Andriamanitra dia natsiaro fa manana ny fony Moïse. Za aringanao izy Mosesy raha adringana ianao fa velao ry zareo, fa tena décision anao zay, za tsy hanery anao. Tsy vavaky ny olona manery an'Andriamanitra anaty fahamarinany, fa manapa-kevitry ny solony maro amin'ny tsy fahamarinany. Dia ozy Andriamanitra ny tena fitiavana dia manolotra ny ainy anomonjy ny sakaizany. Dia nahita présence na fitiavana tao amin'ny Moïse Andriamanitra, tonga dia resy Andriamanitra. Takina teo le izy dia tsy naringan'Andriamanitra indray ny Israely, fa dia alao zany reo eo satria tena mandona kely ny foko natao. Pasteur malalo, zavatra anankiray ny tiako angatahana aminao. Ataovy zay tsy harava ny fiombonanao amin'i Jesosy. Aza miezaky ny anao ninona ho atsika na ho amin'ny ministera fa tsy atsika eo. Lasa mpitantana sosiete tsika raha vao mijoro ampanahina hitondra ny asan'Andriamanitra amin'ny fomba fihevitra maha-olombelona ny hatafavoakany zany asa fanompony zany. Avelao hifaly amin'ny asany Andriamanitra. Dia velao izy hita olona tena azo ny ampiasaina manana fo, tena mihevitra tahaka ny Abrahama sy tahaka an'ireo olona rehetra teo aloha tamin'izay qualité mba tokony hananantsika toe-po hanahafana an'ireo olony finoana zay ohatra tsara azon'Andriamanitra nomena mba hitarafantsika an'izany atao hoe fo tia an'Andriamanitra zany. Androany tsy nitovy tamin'ny sehony tamin'i Moïse na ny sehony tamin'ny Abrahama, ny sehony aminao, fa zavatra efa vita no entiny eo anoloanao. Tsy amin'ny ampahany ka titra lalàna azy. Hoe zao indray ny tiako sehoana dia film anankiray misy titra manokana iny, alitara anankiray misy titra manokana, efa vita amin'ny famonjena. Ny titra be dia be nitambatra nataon'ireo rehetrarehetra ireo dia nataony tao amin'ny anarana anankiray atao hoe Jesosy Kristy.
Ary rehefa tonga Jesosy niseho tamin'ny maha izy azy Andriamanitra amin'ny fahafenoana, dia za manamba vao mafaly zarena aminao. Fa vao mafaly tamin'ny anaran'i Jesosy no andao lehan'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, ekeny lela rehetra, na ny an-danitra, na ny an-danitra aza, ety ambonin'ny tany sy ny any ambanin'ny tany. Teteny Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalany. Jesosy Kristy ny tompo sy mpamonjy. Izy ny mpanjaka ny mpanjaka. Izy ny tompo. No ny fandreseny tamin'ny nahatongava no nofo amonjy ny olona, ny ananan'ny olona fanantenana n'Andriamanitra. Ianao tsy afaka makany amin'ny ray izany raha tsy amin'ny alalany. Satria tsy fantatry ny ray ianao fa izy ny fantatry ny ray. Fa no izy ao anatinao ny alalan'ny ray ianao sy anananao ny fanahany, miasa ao anatinao atao hoe fanahy masina. Noho izany, ajao fa masina. Ajao fa masina. Aleluia. Dia izany mahatonga antsika mpianana manana ny toetrany. Jodasy efa nampiasaina fa tsy nandalo efitra ambony-driana mba ho fenoana. Noho izany tsy ny fampiasan'Andriamanitra ny ampiavaka antsika hoe andao amin'ny efitra ambony-driana avoaka avy eo tsika tonga dia anangana maty eny amin'ny simetera. Atao inona démonstration de force hoe anangana maty eny amin'ny simetera atao. Nefa angaty tany ity moa no mamaika antsika. Manana lanitra tsika, manana toerana voamanao antsika, ary tsika tsy hoe lanitra no mahatonga antsika nompo an'Andriamanitra, fa tsika mihitsy ny te hiombona amin'ny ray amin'ny alalan'i Jesosy. Ka naiza toerana misy azy raha tsy any an-danitra zany izy dia any amin'izay misy an'ny ray no misy anao. Ataovy amenna moa e. Zay le lazaiko foana hoe raha tonga eto nareo tsy jery an'ity trano tsara tarehy ity fa iontsika. Le fionatsika andrehan'izay zavatra ifampizarana eto na tongavantsika eto. Ohatr'izay koa rehefa hiala eto ambony tany tsika tsy hoe hijery ny lanitra. Zany nenina voan'ny Jaona rehefa niakatra sy nakarina ao bokin'ny Apokalipsy toko 4. Makany satria dia tonga tany izy. Dia inona nahavariana anazy? Le kristal manganohano manodidina ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Reo biby manana lofito maso be dia be. Variana izy nijery ny ankantony zavatra manodidina. Fa ny adininy mbola natonga azy ny tomany tsy hitany mihitsy le teo ampovoan'ny seza fiandrianana dia ny zanak'ondry. Variana tao anaty ranomaso izy dia hozy Andriamanitra taminy. Ozy ny anjely ny anankiray tamin'ilay olona aza mitomany. Mampitomany ianao le boky tsy misokatra. Variana loatra ianao mijery ny zavatra manodidina. Tsy ny fahatsarany manodidina fa ohatr'izany koa ny problemanao teny ambonin'ny tany. Zatra mijery ny fahatsarany manodidina fotsiny dia tsy manam-pahatsapana ny fisian'le tsy hitany masonao kanefa niaraka taminao. Fandroany hosokafako ny masonao. Indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Zay manana ny fanalahidy anokatra ny tombo kase eo afovoan'ny seza fiandrianana. Anao ahitan' Jesosy, fa vao nahitan' Jesosy izy fa tsy ny fahatsarany manodidina nitsahatra ny ranomasina. Mahatonga anao mitomany, mahatonga anao misasatra, mahatonga anao verevy. Tsy Jesosy no ilainao fa ny fahaiza-manao sy ny fahatsarany fotsiny. Azadino ny fahasoavana le nity atsika, niaritra ao atsika, namindra fota amintsika no ny fahotatsika. Zay miantso amin'ny feo malefaka androany. Anaka, raha miverina amiko ianao dia ahoriko indray. Aza manahy fa tsy dia mafy ny zavatra ny lalovanao, ny sakana tsy handrenesako ny feonao. Fa tsarovy Petera, fa tao anaty tafiotra, onjan-dranomasina, orana, kotaba, bobobobobe. Natory Jesosy, varatra tsy nataitra azy. Ny feon'ny Petera ny antso, Tompo, mahatsy zahay. Feo kely malefaka raha oharina varatra sy ny kotroka nataitra azy. Inona? Satria feo no mahaliana azy. Ny feo anao no mahaliana azy, fa tsy ny feo ny problème. Tsy ny amafy ny tafiotra no manaitra azy, fa ny feo kelinao ao anatin'ny fo miantso azy. Fo aza Jesosy io. So fa teo Jesosy. Rehefa ao anaty lakana izy, mampianatra anao ampitsahatra tafiotra. Fa rehefa ao anaty tafiotra izy, mampianatra anao hifantoka aminy. Ao anaty tafiotra Jesosy, matotory. To Jesosy, zay ihany tika.
dia ozy izy Petera, raha ianao mariny atsoe nso ao eny aminao avy manatona nivoako Petera nandeha teny ambony rano ao anaty tafiotra, nandeha eny ambony rano ao anaty tafiotra tsy nitsahatra ohatran'ilay tamin'ny voalohany fa mbola misafotofoto fa Petera fotsiny mandeha ao anaty tafiotra manantona Jesosy. Ozy Jesosy lesona faharoa ampianariko anaty tafiotra ianao hibanjina zay le sarobidy tsy mampitodika ny masoko hijery tafiotra hoe vitan' Jesosy mampitsahatra an'io no banjina an' Jesosy tombo sy mpanefa ny finoantsika miazona antsika eny ambony rano na ao anaty tafiotra azy ndao hitiatanana mafy ao azy nanantona izy fa vao nanomboka nierika izy nijery tafiotra dobo izy so fa tsy lavitra mpamonjy izy akaiky mpamonjy nitsorony Jesosy ny tanany niakatry Petera dia rehefa niakatry Petera tsy nierikeriky antsony fa niazona azy dia nandeha izy mianaka tenao nandeha tafiotra tsy niala teo ihany fa vao niditra tao an-tsambokely izy mianaka nitsahatra tsy mila ndroasina ny tafiotra ny olana ny safotofotony rano sy tafiotra sy ny mahatony devoly anesorana ny fifantohanao tsy ao amin'ny Kristy Jesosy andravana fiombonana fa raha vitanao miazona an'io ka tafateritra an-tsambokely tsara Jesosy tsisy tafiotra tafajanona zany eo. Ny olona tena manana fiombonana amin'Andriamanitra tsy lany andro ampandohana devoly fa tonga ny devoly tonga dia mivongivona ohatry ny mihinana voamadilo citron niaraka sady vinaigre na teliny dia tsy tsara tsony ny tarehany satria fantany hoe tsisy ninninina azo atao ho an'ny olona manana communion impeccable. Rehefa tsara ny fiombonana tsisy ninninina azo ny devoly atao fa zao ny ataony hoay zareo jerena ny pozinao ny fitiavan'Andriamanitra mameno ny eo am-ponao jerena fa nany manompo anao aza mbola hoentinao amam-bavaka ny manaratsy ianao mbola hijoroana vahaolombelona ao anatin'ny fo ihany hoe tsy maintsy ho azon'i Jesosy ireny zany hoe tsy sirika ao amin'ny fahakalana mihitsy na kely azy ao anatinao madio am-po ianao raha zay mitoetra antsika mpanompon'Andriamanitra tena manahaka an' Jesosy à 100% antsika ary azo antoka amin'ny fotoana iverenany fa raha vao maneno tropetra sy fionarika anjelin'Andriamanitra io tonga dia miara tonga eny fa tsisy tonga lomo zany fa dia miaraka eny satria iarahana daholo zany hoe mahatonga ny pasteur rehefa manao fandraisana dia hoe miara mamaky mofo miara misotro kapoaka satria iny ny mariky maneho an'le hoe miara mahita ny tompo sy miara manjavona hoeny aminy miara mandreny feona trompetra iarahana ny zavatra rehetra ty resaky ty tsy misy hoe mandeha rery zany noho zany esory ao anaty saina aloha pasteur zao toetra zao hoe te songadiny eto Antsirabe te andeha rery eto Antsirabe ohatry ny mahavita tena kely zany ao anatin'izay mety moyen kely ananatsika fandao atambatra ny hery ao amina fanjakana anankiray ifampivavaka tsika faly amin'ny fahombiazanao satria mipartisipe ny loaliko amin'ny fandrosoanao andeha lavitra tsy sinona fiatsaram-bela tsy le fakatiavana fa tahaka ny dinan'i Jesosy mihitsy nasany tongo ny mpianany mialohan'ny pasika tsy ny andro firavoravona tsisy firavoravona omby io tsy ny eloavany fa masatongotra dia ndaotsika izotra ho amin'ny pasika fananganana atsika vaovao indray ao aminy sy ny ministera atsika tandremo fa raha misy fampianarana mampirisika anao isongadina manokana na mpiavaka anao manokana nandeha manokana hitamaso tsy filazantsarani Jesosy Kristy zany filazantsarani Jesosy Kristy ndana miray fo ao amin'ny efitra ambonindriana mba ho fenona alleluia firaisa-tsaina firaisa-po fakatiavana ary valim-bavaka mbola tsy mety mivaly mandrakandroany fa inoko feny andalam-pahamaliana azy zasy ianao anaika amaly ny valim-bavaka Jesosy mba ho iray ihany izy rehetra tahaka amin'ny maha iray atsika raha eo anao reo alleluia deoko zany fo zany ho tonga fotsika sinon lasa ohatrany hoe karazan'olontsika izara teny fiainana fotsiny ampaheriny manodidina atsika anaitra ny manodidina atsika nefa ohatrany misy samby fiaran'ny Noa nasain'ny sokafany Andriamanitra nanokatra azy Noany nanokatra azy ozy izy Andriamanitra ampidiro daholo ny tsororo ny biby rehetra hatramin'ny vitsika nandeha tsororo daholo ny biby tsy nila
nasesony no hafa niditra ho azy no ny tenin'Andriamanitra rehefa nakatoa hanokatra samby fiara fotsiny izy dia niditra ho azy zay biby tsororoa izy teto ambonin'ny tany satria ny zavatra rehetra makatoa zay makatoa an'Andriamanitra. Ny problema tsy hainy amin'ilay hoe mba ho tahiana tsy ao anaty fankatoavana fa ao anaty fankatoavana ny zavatra rehetra miara-miasa soa zay tian'Andriamanitra ary na zavatra mbola tsy reny sofina ny niditra tao-ponizan'izy azy dia efa namboarin'Andriamanitra ho azy tia azy. Tsy marety eka ao an'Andriamanitra, tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Fa zao tafiditra ny biby tsororoa, tafiditra Noa valy mianaka. Dia jereo ny Baiboly fa tsy Noa nanakatona ny samby fiara fa Jehova. Fa maninona Noa nasaina nanokatra fa Jehova no nanakatona satria izy no malala zay tokony ao anaty samby fiara fa tsy Noa. Dia Jesosy ohatrany tamin'ny andro Noa mihitsy ny zavatra hitranga eto ambonin'ny tany. Aza dino fa fanehoam-pamantarany ny andro farany dia maneho an'izao fahamarinana izao. Any aparany aoka ny tsara mbola ho tsara ihany ary ny ratsy ratsy ihany. Fa raha vao manomboka mahatsapy ianao hoe misy indisy tsy mety miova zay fotry mahafiatoka ao anatinao dia sao dia mba le olona any ambadika any ary le ratsy tsy mety miova fa miratsy foana. Fa raha ohatra renao hoe mandre teny feo anao dia tsy manamary tena ao anatin'ilay fahamarinana fa miezaka mitondra ny fonao eo anatrehan'Andriamanitra. Tompo, tena ho aza ny teny zany, mila miova ny fiainako manaraka ny sitraponao, mampibebaka anao dia hosokafa n'Andriamanitra ho anao ny fahafahana miditra amin'ilay samby fiara. Fozia Jesosy rehefa niteny hono no asy namboatra ny samby fiara, ny olona faly, ny gioka, ny foka, ny loka, mapakabady, mijangajanga, manao zay ataony, dia zay rehetra nivelany samby fiara zany dia ohatr'izany ny fomba fiainany. Noho izany fataro zay misy anao aorianan'ny androany. Ao anaty samby fiara vea isan'ny saina sa eny ivelany. Aza manaiky an'ilay fampianarana hoe ninona nataonao voandraisinao fotsiny Jesosy dia avitra mandrakizay, ninona tonga dia mety, tonga dia mety, tonga dia mety. Nefa Jesosy mihitsy niteny hoe ho fafanao ny boky ny fiainana ny anarana tena. Dia ianao zany tsy namaky Baiboly, zay le maratsy le tsy mamaky Baiboly. Men'ilay olona tsy te hiova toko sy andininy be dia be anao. Dia manao amen, mandrapaka an'izao karazan-tsakafo sy ordira rehetrarehetra izao, dia manoka rehefa avy eo amin'izay marary kibo. Zany mahatonga antsika mila mailo. Za tena mailo, tena mitsotra aminareo mampandroso vahiny ahako. Fa inoko fa rehefa vita le nitoriteny dia itsiko any an-trano. Ty amboara fa tsy mety dia taitra be le. Fa horenao mahatonga anao miteny an'izany. Dia zay mionao rehefa avy eo, vohitsy le vahiny dia miteny tena marina tokoa zany pasteur Rodolphe. Dia miova koa le vahiny rehefa avy eo. Fa tsy hoe zany ho vain'le vahiny amin'izay fampianarana hoentiny ihany. Fa ny piso sy ny mpiandraikitra miaraka aminay rehefa hoe antenao tafika masina, izay moa zany tsy ohatranareo le hoe miantso ny olona avy any ivelanyditra ho taizanao anazy, fa nenay zany le pinso le mpiandraikitra rehetrarehetra io miara-manao croisade isaky ny fatra dia mba miara-manomana isaky ny toerana. Dia nareo aty zany zao, nareo rehetrarehetrareo zany zao ny ekipa mpanomana croisade rehefa makaty anay. Fa dia zao le izy ny fifaliana fotsiny eo anatin'ny fo zany le mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy mahafantatra ny programan'Andriamanitra. Tsy mampaninona fa rehefa tena mivelona sy mirehatra tsara ny afon'ny filazantsara eto Antsirabe, na mba anisa manao amenina fotsiny aza fa tonga dia mba hafa no mitory-teny fa ahoana koa moa za foana ny lelalela eny ambony estrady eny. Tsy maninona zany satria tsy ny fisehoako fa ny olona be dia be tena hiverina amin'i Jesosy Tompo. Participe ngeza be na tsy hitan'ny olona aza fa any amin'ny kolisy mandoalika. Mafantatrao moa trosan'ny Stefana tsy voaefana tonga amin'ny Paoly ny asa fantatra. Satria rehefa maty Stefana nefa olona mbola tokony hitory filazantsara sady olona feno fahendrena. Izy no nampitora-bato azy toy Andriamanitra hoe ok, vonoiny rangahy Stefana, rangahy ndray manohy ny asany. Dikan'izay fahombiazany sy Paoly misy satroboninahitra Stefana. Satria Stefana namotsitra amin'ny Paoly iny. Torana izy maty mamela ny elony fatifatan'izay tandozy Jesosy hoe vita amin'izay ny sasaka any an-danitra any mety gaga ianao. Paoly no sasatra fa kopy sasaka mety apahefany no azony fa ny apahefany mahery mety an'i Stefana. Io tsy misy an'le hoe ny anjarako any tsy mampaninona. Fa rehefa tonga any aloha dia arabaina satria any an-danitra any izay tonga ihany no arabaina. Jesosy any fa mikaraka zay fa nanamboatra
jesosy jesosy tsy misy atakaloko anao hoe namaky anao hoe ety antany atrany andanitrany jesosy jesosy tsy misy atakaloko anao hoe namaky anao hoe ety antany atrany andanitrany. Alleluia. Zany ny antony fanasantsika tongotra. Tsy hoe manasa tongotra tsika satria efa tsembotsemboka ilay izy fifatramin'ny maraina. Tsy izay le izy. Tena endriky ny fifankatiavana hoe andao iray fo. Za manasa ny tongotrao rahalahy satria tiako ianao. Mafantatrao tsy manan'olana aminao anakely azy. Fotrao mihitsy no nidinan'i Jesosy teo amin'ny fiainan'ny mpianany. Raha tsy diso Jodasy mbola nahatratra ny pasazy ny fanasan-tongotra. Voasasatra amin'ny Jodasy. Dikan'izay zay taon'ny Jodasy ihany anazy. Fa raha ianao madio fo manasa ny tongotry ny rahalahinao dia midika ianao fa misosometra eo ambanin'ny fitiavany sy ny fitiavanao azy ary mametraka azy eo amin'ny toeram-boninahitra mendrika amin'ny fanajana ambony kokoa noho ny tenanao. Izy ny lehibe ny mpanasa sa ny sasana? Ny sasana ny lehibe. Noho izany matoa misy mihetry manasa, ambany zany le manasa. Dia nefa Jesosy mifanasa. Tsisy lehibe zany. Feo ambany fialofany fitiavany daoly. Dia mahita fa tena marina tokoa hoe anandratra ny tavany aminao ane Jehova ka nome anao fiadanana. Halleluja. Ny fiadanana tsy raisina amin'ny fametrahan-tanana fa iainana amin'ny fanasa-tongotra. Halleluja. Rehefa vonona ny rano vonona ny zavatra rehetra dia mangataka mpanompon'Andriamanitra anankiray avy amintsika izay tendren'ny président mba hivavaka alohan'ny fanasa-tongotra ety aloha. Alleluia. Ivavaka antsika raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mbola mitsotra tsy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao zay. Ianao no miteny aminay ny amin'ny zany teny zany. Zava-dehibe tokoa ny amin'ny fifankatiavana. Ianao no miteny aminay hoe didy vaovao no omeko anareo dia ny fankatiavanareo. Tokony hifankatia zay ary ao anatin'izany fanasa-tongotra zany tompo malala dia zany no fitiavana lehibe indrindra. Dia manaiky ho ampiasanao manaiky fanasa-tongotra eto zay tompo malala ka ianao fanamasina anao hiaraka aminay ampianary mandrakarivo zay tompo hiaina amin'izany fiainana feno fanetretena zany fiainana feno fahalemem-panahy fiainana feno fiadanana miaraka aminao dia misaotra Jesosy Kristy anao ny dera laza voninahitra mandrakizay Alleluia. Amen. Eny tompoko irosika ary amin'ny tsy hoe fanasa-tongotra fa fifanasa-tongotra. Misy seza firy moa pasteur azafady? 20. Ya. Dia mba hitovizany zavatra ao ataontsika anatina fiombonam-posy firaisan-tsaina dia tohitoy izao le endrika anehoantsika an'le izy. Karazana taridarina le izy zany le sasana zany mivavaka mazava ho azy moa. Mivavaka any anatiny izy mba andray ny fiadanana tsy avy amin'le mpanasa fa avy amin'i Jesosy ampitaina amin'ny alalan'le fanasana. Mazava be ngamba an'izay tsy isika mpanasa zany hoe fiadanana avy aminao no ampitaiko aminao fa fiadanana avy amin'i Jesosy no tanteraka eo ao ambadika le direktiva iarahantsika manao an'le izy. Dia ny mpanasa tongotra ndray kosa sady mivavaka
no mitsodrano avy eo amin'ilay tongotra zany izay sasana. Le izy tsy hoe atsasakadintsika manasa tongotra le rahalahy fa nataontsika arany hoe ao anatin'ny 2 minitra dia vita le izy, fantoka tsara. Tsy ny ahelan'le fanasa-tongotra no ampiapitan'le anjara fiadanana fa ny fifantohan'le rotota manatanteraka an'le izy. Dia le mpanasa-tongotra mivavaka dia tsofina rano hoe manomboka androany tononona anaran'i Jesosy fa voadio ny tongotra ao raisy ny anjara fiadanana avy amin'i Jesosy ho anao dia tsofintsika rano ty tongotra ao ty tsy hitondranao intsony any amin'izay toerana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fa hitondranao any amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia tsofinao rano izy ho tanteraka ny programa ilan'Andriamanitra anao rahalahy pasteur, anampy anao Jesosy ambadika izao fanasa-tongotra izao atonga anao tsy ho diso lalakale amin'ny alalan'izao fiadanana voarainao izao. Taridalana izay fa mino fa mifanamasina mamangy sy mametraka ny ao am-pontsika ho an'izay rahalahy na rahavavy na ranabavy na ranadahy mety hoe tandrify antsika amin'izay fandaminana rehefa avy eo. Dia afaka mitenitsika tonga dia mizara koa ny fitiavan'i Jesosy hoe rahalahy, tena tiako ny fitiavan'i Jesosy ianao, no hoe ranabavy na rahavavy dia sarana ny fitiavan'i Jesosy izy. Za mahita fanapaka ao amin'ny fiainantsika ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fiadanany. Tena inoko hoe fifaliana sy fandresena lehibe ho antsika amin'ny fotoanandroany ihany. Jesosy Kristy dia hifaly satria anasa azontsika hiaraka amintsika foana amin'ny fotoana rehetra. Mety tsy hitany masontsika izy feo anivontsika izy. Ary fifaliany ny fahitany ny fahatanterahany teniny androany. Satria ny teny izy hoe nareo koa mifanasa tongotra. Dia ho ataontsika izany androany araka izay nandidiny antsika dia ampitiavana feno nanaovantsika an'izany ho voninahitry ny anarany. Makasitraka tompoko ndao ary tonga dia amboarina lezy. Ao anatin'ny fotoanan'ilay fifanasa-tongotra mangataka ny ekipan'ny louange efa nandeha teo manao fiankofana siderana mety ray sy roa eo dia mety efa vita fa miomana foana ihany amina répertoire foy dia vita izay dia midiny koa nareo tompo satria sasana tongotra daholo ny rehetra ento. No ny amin'ny fotoanantsika androany hariva dia rehefa vita ny fanasa-tongotra dia afaka tonga dia mandeha izay voasasa-tongotra. Fa mialohan'ny amaranantsika ny fotoana angamba angatakitsika ny ray aman-dreny filohan'ny fiombonana hivavaka sy hametraka ny tsodrano. Dia rehefa vita ny fanasa-tongotra dia afaka tonga dia mandeha izay voasasa-tongotra. Saotra ataovy makasitraka izy morala ndao tsika hitsangana ary dia mivavaka sika amin'izao fotoana izao. Ray masina tsara indrindra izay ny an-danitro mankasitraka anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo zanakao. Afaka ny sitraka fampiofanana, fampahirezana, fananarana, fantsiana, taridalana hatramin'ny omalika hatramin'ny androany tamin'ny alalan'ireto mpanomponao. Misaotra Tompo, misaotra Ray. Mbola afaka izay ny tompo teo anatrehana indray. Ary dia ankehitriny izay tompo hifanompo indray amin'ny fifanasa-tongotra apetraka feno am-pelatananao. Santatra androany fa eo amin'ilay fiainana andavanandro mihitsy tompo ny fanompo hifampitondra inkoa amin'izay sitraka ao rehetra ho voninahitry ny anaranao rery any. Raha misaotra ny amin'ny fanahy fitiavana ataonao anatinay, misaotra ny amin'ny fanahy fanatretena ao anatinay, reo vokatra ny fanahy rehetra tompo ataonao anatinay saoranay anao izany. Ary dia raha ialy eto izay efa vita fifanasa-tongotra koa dia anaraka antsika tsiravany izany fitahin'Andriamanitra ao anatin'ny fiarovana. Ary ny tavan'Andriamanitra koa asandrana amintsika tokoa ka mindrafo amintsika. Ary tsika amintsika Andriamanitra raha mirapiratra dia tsika aminao Andriamanitra ka nomenao fiadanana. Mandehana soa momba antsika mianakavy any tompo amin'ny anaran'i Jesosy tsika rehetra anao hoe amen. Tahiny Jesosy aby tsika mianakavy.
Zafady indrindra misy lamina vaovao a izay tsy manova an'ilay teo fa raha mety ho fahendrena avy amin'Andriamanitra dia ny pasteur lehilahy samy lehilahy no mifanasa dia aveo pasteur vehivavy samy vehivavy mifanasa tongotra. Misaotra tompoko.